manakariva riavana ny fampiaravantsika eto indray ohatran'Andriamanitra dia sisaotra azy ny fitiavana sy famindroko mbola napezibentsika tanjaka sery tafahoany somatsara alahady farany volana janvier androany riavana alahady izay natokantsika eto amin'ny fitandremana tantely hitrotrona mivavaka ny olona sy ny diakona alahady ihany koa izay amaranantsika ny hevitra hoe maneho Andriamanitra azy ny tompo izay mingona ny hevitra ikairony izy tompo ny ampahery fontsika ary ampahatritsika amin'ny fanompona izay ny antsonantsika tsirairay avy ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra miary tsangatsika riavana iaraka tompo amin'ny salamo fadimy volonzato andrimy voalohany ary tsy tenikisika raha tsy vitany vato salamo fadimy volonzato andrimy voalohany aza izay nomena voninahitra fanenarana ihany noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Amen. Ndreto izay fatra-pamonjena ka mitery sy mankalaza ny anaranao etraminao misaotra amin'ny fahasalamana menao toa misaotra fa mbola menao taona vaovao ahafahana manatotosa izao fotoam-bavaka izao izay anavaovana indray konatrianao Andriamanitra ny tompo-panompoana nataonay tamin'ny amponao anay maro ireo izay naniry miaraka aminay eto tompo malala kanefa ianao mpandahatra endry mahalala ny antony maro samihafa tsy mahito azy ireo mino izay efa mamanto ny tokantran'izy ireo tsirairay ianao manasitrana ny marary mamafa ny alahelo mampahery ny osy koa dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petrelesy.
mangataka andro lava nononono ireny rehetra reny tonga dia fantatray fa mampalahelo ny fanahy masonao ary reny rehetra reny dia mitory ny fahalenenay amin'ny maha-olombelonanay tompo malalo zareo Andriamanitra mba efa mindrapoanao ary zahay ka mamelanay ary ampitomboy ny finonainao mba homendriky ny antsinao zahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo naovanay zavavaka izany. Amen. Ciao.
raharaha. Andriamanitra arany eo indro entinao eo anatrehanao ny aza. Tsy metrika izahay kanefa nirahanao hanao ny asanao. Ko mamindrafo mitoera mandrakariva eo amilanay ary tafinerinao izahay mba ahafahanay manatanteraka ny asanao masina araka ny sitraponao. Dia atao voninahitry ny aranao tompo ka inganehita sitraka eo anatrehanao. Misaotra Jesoa. Amen. Eto izao indray ary ravana niraharaha miandrintsika. Dia aoka samy handray ny tandrify azy avy ny tsirairay. Nahazo taratasy fiaravany asika avy amin'ny président synodale Vady Andriamatola Belantoine ary manana Philibert izay niarahantsika no nahatrarana ny Krismasy roapolo sy roa arivo ary maharisoa ny titona voadiavintsika ity. Indro izao mombanao ka hiazonao ny lalakarenao rehetra araka ny Genesis 4:20. Ny Brofube ny FJKM Madagasikara kosa ny Foibe fitondran-tsekoly FJKM ny Filosy ny Birao ary ny komity fankalazana an'Andriamanitra no ny faharoapolo taona dia faly manasa antsika hiaran-kalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampivavahana ny sabotsy 20 febroary manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny fiangonana FJKM Tsarafara. Synodam-paritany iarivo avaratrano. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra anaty Zawa Korintiana 4:10. Ny Foibe FJKM kosa dia faly manasa antsika fiangonana rehetra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra sy iomina ary fanotrona amin'ny fampivavahana fanamariana ny fahafolo taona na mpandrarampitany soratra ao amin'ny sekretariat jeneraly Andramatoa Rabearso Rakalonjana ary fitiavana Antraniavo izay ho tanterahana amin'ny FJKM Ankady Fotsy amin'ny sabotsy 13 febroary manomboka amin'ny 10 ora maraina. Fahono soratra masina ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny olona rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Korintiana 4:5-10. Manohy hatrany mihiraka mpanaovan'Andriamanitra azy kosa ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ary nifantoka amin'ny lohahevitra anankiray hafa indray isika amin'ny taona 2020 izay manao hoe ny tenin'Andriamanitra fahatokiana sy fiadanana. Raha toka ny banjina 520 taona manaraka indray isika dia tsy maintsy ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra mandrakariva no hazonina. Misaotra an'Andriamanitra hatrany izahay amin'ny fiara-mientan'ny fiangonana rehetra ireo fanambiny ho fiatrena ireo fanambiny asa fampielezana ny baiboly amin'ny alalan'ny alahadiny baiboly. Eka ao anatin'izany fiangonana izany indrindra no anasana indray ny kristiana rehetra hiara-idiran'Andriamanitra amin'ny alahadiny baiboly 2020 amin'ny 4 febroary ho avy izao araka izao lama manaraka izao. Ny maraina dia any amin'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy fa mitolakandro amin'ny ora sasany kosa dia izy fiombonam-bavaka amin'ny fiangonana malagasy trano zozoro amin'ny trano biriky eny Ambatonakanga. Dia manao tena ny fanolotrona antsika rehetra ary tsaivo fa ny fanohanana rehetra atolotra ny fikambanana mampiely baiboly dia andraisana rosi sy taratasy fisaorana avokoa. Avy amin'ny département amin'ny fiangonana. Araka izay efa natao tamin'ny taon-dasa dia anatanteraka famelabelaran-kevitra sy fampianarana momba ny fitiavana sy ny fiainam-pianakaviana mandritra ny herinandro isika FJKM ho famporisiana ny olona hahay ananja ny fitiavana sy hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny tokantrano. Herinandro ny vontom-pity andian'ny faharoa no anarana omena ny fotoana miavaka io. Koa manasa ny kristiana rehetra anatrika an'izany na ny mpivady na ny tokantena na ny mpitovo. Ny fotoana dia ny 5 ka hatramin'ny 20 febroary manomboka amin'ny 20 atoandro ka hatramin'ny 2 ora. Ary ny toerana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ny sabotsy 13 febroary dia amin'ny FJKM trano vato Ambatonakanga ary ny alahady 14 febroary kosa dia ao amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana.
ahita soa sy azo pasoavana izay ho avy amin'izany herinandro ny votom-pitiany dia faharoa izany ho ahatongava avokoa isika rehetra. Toizao kosa ny eto amin'ny fiangonantsika mampatsiahany mpaneta-karatra rehetra ilay izay mbola tsy naka ny karatra adidy iraika amby roapolo sy roa arivo mba hanatona ny fiandreketana ny fandraharana handraisany ny anjara karatra ny zana-paritra misy azy. Fambolekazon'ny fiangonana sabotsy 9 febroary manentana antsika ry avatra mbola vitsivitsy nosoratra anarana koa entana isika rehetra hanatona ny sampana lehilahy kristianina mba hisoratra anarana amin'izany fambolekazon'ny fiangonana izany mba isiany fandaminana. Mampatsivona antsika fa ny toerana hanaovana fambolekazo eny amin'ny fokotany Ambohijanak'olona commune ambanivohitra Ampangabe district Antananarivo Atsimondrano faritra Analamanga ary zanakazon'ny 120 sy 2 arivo no ezantsika ho volena amin'ny velarantany mirefy 7 hektara. Saivina fa maimaimpona ny fitanterana amin'izany fambolekazon'ny fiangonana amin'ny sabotsy 9 febroary ho avy izao izany. Avy amin'ny chorale Ambotantely. Asaina isika fianakavian'ny chorale Ambotantely ho tonga ifampiarahaba sy ifampiraso noho ny taona vaovao. Izany dia mitamperana amin'ny sabotsy 20 febroary manomboka ny folorana raina eny Ivato tokantranon'ny Ravaka sy Sarika amin'ny cité Emeam amin'ny aéroport ny Ivato. Ny fandaminana sy nandindininy dia ampitaina amintsika isaky ny fianaran-kira sabotsy ariva. Toy izany koa ny sampana Tainamanga dia anatanteraka ny fiarabana tratry ny taona amin'ny sabotsy 13 febroary ao amin'ny tokantrano Rasainila Gaël ao Itosy. Ny fotoanantsika amin'izany dia eo amin'ny rovena Pasika ny 7 ariva. Misy ny fisoratana anarana hatramin'ny 7 febroary tsy mitondra sakafo efa misy ny toerana fa ny zava-pisotro sy ny tsakitsaky no nentsika amin'izany fiarabana tratry ny taona izany. Toizao kosa ireo raharaha samihafa. Raha-pisorana voaray tamin'ity maraina ity. Fa izao dia feon-dera no entiko mamono zavatra hatao fanatitra ho anao ary izay ny voatiako dia hefaiko amin'ny Jehova ny famonjena. Izao natoko faharoanjy ny fafolo. Manolotra raha-pisorana raha etsy ariary atolotra feno ho an'ny sampana tokantrano tanora kristiana. Raha-pisorana no amin'ny fahasoavana rehetra no men'ny tompo. Atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny sekoly lahady ny raha-pisorana raha etsy ariary ary mangataka ny hira FFPM araka amin'ny 700 engale kabonganonjiso. Miangaviana kosa izay nanadino ny finday tao an-tokotany fiangonana mba hanatona ny tompon'andraikitry ny fandrarana ao amin'ny trano Dekon. Fanambadiana fiantsoana faharoa. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrana azy hoe marofara sy ny abetsah ary mameno amin'ny tany ka manompo azy. Genesis 1:17 ka hatramin'ny 18 tapany voalohany. Ramatora ary manarivo Elianina andaniny ary ankilany kosa ramatora olombelona Odilo sy andriamatora Beavelona Somvady. Izy ireo dia fanoamandraintsika ny fanamasinana ny fanamazany zafiny zanany Rabeavelo Lanto Mikael sy razanajatovo iray kristianina izay tanterahana ny sabotsy 13 febroary manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina eto amin'ny Eritsikaina Ambotantely. Taratasy fisorana avy amin'ny fianakavian-dongo vavy raha manantena soa Josephine. Angatahana ianarany fianakaviana hitsangana zoko. Ataoko eo anatrehako mandrakarivo Jehova fa eo ankavanako izy koa dia tsy angozogozo aho. Salamo 4:20. Andiny vavana. Ny zanaka aman-jafiny, ny retam-po aminy, ny retam-po amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo dia manao fisorana feno ho anareo havana manjakaizy fiangonana noho ny fitiavana naseho anareo izay tonga midododo nampahery nanotrona mitondra ambavaka tamin'ny alasana ny manananay raha manantena soa Josephine.
Andriamanitra manankareva soravana ny hamarivity anareo. Sotra tompo. Toy izany ihany koa taratasy sorana avy amin'ny fianakaviana tompolara tonirina mamy Andriamalala. Angatana ny fianakaviana itsangana. Efa niady tsara na tanteraka ny fiazakazako nitahirin'ny finoana Timoty faharoa toko fahaefatra andiny vavito. Ny vadiny Rakotomirina Lalao, ny zanany Tina Siklaine, ny zafiny Landy, ny rehetam-po aminy Tiraky Ranarveroday Timenadayavo sy ny zanaka amanjafiny, ny rehetam-po amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo dia manaretoana ny fisorana sy fankasitrahana amin'ny mpitandrina Rakotona Vanamaboly sy ranatovadiny ary ny fiangonana fitsakay Mambotampely iray manontolo izay tonga ny totoeto mitondra ny teny fampiangonana sy fampahirezana tamin'ny namonjany ny malalany Rakotomirina mamy Andriamalala. Ilay Andriamanitra manankareva soavana ny hamarivity anareo. Fisorana ihany koa avy amin'ny fianakaviana Tongo Clara Samuel Raphaël, Tongo vavy Samuel Raphaël Jacqueline Benazeto. Angatahana ianareo fianakaviana Laitsangana. Ny vadiny Mandariso Jeanime, ny zanany Andriamatoa Andrianarivony Sandalalaina sy Hajary Somena Dayavo sy ny zanany, ny fianakaviana manontolo dia misaotra sy mankasitraka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ramatovadiny ny sampana tokantrano tanora kristianina, ny fiangonana fitsakay Ambotantelo manontolo izay tonga ny dododo nampahery sy nitondra ambavaka anay tamin'ny namozana ny malalanay Ra Samuel Raphaël Jacqueline. Andriamanitra manankareva soavana ny hamarivity anareo. Ny fianakaviana dia nomera fararakitra ary efa voaray ty ampilatana izany fararakitra izany. Sotra tompo. Sarotry ilay volana riavako. Ilay lehibe volana sisa azy dia izakazaka ny fotoana. Manona ny fidanan'ny tompo amin'ny fiasaray avy ary manona ny fifarian'ny tompo amin'ny fikariavako. Alahady izay natokana fotoana mivavaka manokana sika anio araka ny mahazatra fifampiaravahan'ny olona sy ny tekona no anio araka ny fifampitondrana misy eto amintsika fitandremana dia fifampiaravana manokana sika riavako. Dia miarahaba ireo vady aman-janaka ny olona sy ny tekona, miarahaba ireo olona sy tekona izay vady aman-janaka manatriketo, miraso indrindra efa-beny amin'ny asa fampitono. Mavesatra ny andraikitra hoen'ny tompo anareo dia mivavaka ho anareo izay. Manatrika antsika eto ny tonia departementan'ny fiangonana dia angatahantsika izy hitsangana hoe nanao Andriamanitra tsy izy no ndramotra hitondra teny fampahirezana manokana manareo rehefa avy eo fa dia miarahaba ankapobeny ihany fa izy no hitondra fampahirezana manokana manareo rehefa avy eo. Miarahaba zay pastera, miarahaba anao tonga manokana ty ambony tantely manao fotoana miteraady mifanila fodirenana ihany tsika metsy amanimanina etsy ianao mipetraka fa noho ny andraikitra dia sambany mba miambina tompoko tantely. Miarahaba tompoko dia mandresy sositra. Sotra tompoko. Ny toy ny departement fiangonana dia iray amin'ireo mpanatanteraka efatra milada ao anatin'ny fomba efitsekema. Tarihan'ny sekretera jenerale amin'ny rafitry ny efitsekema dia misy ny mpiandraikitra foibe izay mpanatanteraka ny efitra fanapahan-kevitra ny sota lehibe. Fa ny mpiandraikitra foibe kosa dia manindry olona efatra menada mpanatanteraka ny fanapahan-kevitra rehetra raisy ny olivo ny mpiandraikitra foibe. Dia ny sekretera jeneraly miaraka misy teny menada toy dia ny tonian'ny departementan'ny fiangonana, tonian'ny departementan'ny sekoly ary tonian'ny departementan'ny vola. Reo izy efatra menada izay ataontsika hoe exécutif na mpanatanteraka ny fanapahan-kevitry ny mpiandraikitra foibe miainga ny tolary omeny ny sota lehibe. Miandraikitra mavesatra arak'izany nitazona satria mivezivezy eto Madagasikara manara-maso ny fandehanany asan'ny nifosota-paritany dia mivavaka ho azy tsika ary dia faraka amin'ny hafa. Amin'ilay rahavolaza teo dia tsy voateny ary tsy voateny izy teo iary ny anarany toy ny departementan'ny sekoly izay mankalazan'Andriamanitra ny faharoapolo taonany ny faharoapolo febroary zao
faharoapolo febroary zao zany mankalazainy tsara fara ny fahasoavan'andriamanitra feno roapolo taona katroka ny na ampiasan'ny fiangonana andramatorapotoranay toboly tonia départemental sekoly dia eny tsara fara mampataona fitorovavaha amin'ny 6 ora sasany azatoro zany avako malala fa hiaraka aminy sika ny faharoapolo febroary itokana telopolo febroary itokana Malaibandy dia herinono zany tsika mba mamotro nazy ndraiky kosa eny amin'ny fiangonana Ezekema tsara fara no zany faharoapolo taona ny na santo nifony fendreketana ny sekoly Ezekema zany. Fa atrona dia zay afaka ny iangafiko ny andriamatotony départemental fiangonana Roso Ampahirina ny voalohany dia fampatsahivana fa amin'ny sabotsy zany ilay fambolekazo miezaka mafy sika levako malala fa 7 hektara no anjaratantsika fenona hazo efa fambolena fanina fampiritsika so fanina sa fandina fa tena mbola mety tsy feny ihany izy zevolina zany dia tsy tena manisy tsara eny kosa aloha e 1 hektara na 7 hektara anjaratsika dia efa misy efa lavalava sahabo otratra azo ny avy ny sanatria fa misy tena tsy mety maniry mihitsy fa tsy zay mahazo ambe tany na tezina be le sa tsy mety maniry mihitsy mamboly any fa sao zay ray vizana le avy dia mamboly le zany tsika amlelabe amin'ny sabotsy dia valonjato sy roa arivo fotsy le zany voletsika amenona alo bangabanga tsy mifitra hektara manotompo kosa no voletsika satria efa misy efa le sasany amanina mahery aza mety ny ampahefa zay zany tena molangazana tsisy amin'ity tantsika ity dia viletsika zany izy io riavana miezaka tentsika samy mitondrakady kely raha tsy hoe mafitana be ka mavita miady aniny samy ihany mitondrakady kely efa misy lavaka ny manina ihany fa raha izany raha mety mafy be tany mitondrahy any angady kely dia misy sakafo any manny asy izy ny mpahandro dia efa manomana sakafo ohatrany fanao lasopy any any mba mampotipotena oena ny dinan'le tany dia raha tsy diso roa arivo le izy safina fikely any tsy voalaza teo ma tsy mitondra roa arivo ianao zany dia mihinana lasopy io koa sa za reny tsy haiko zay natao feneketana sosialy sy ny esenikeo le ava dia ny fotoana zany zay voalaza teo etsenosy raha ohatra ka mitondra fiarakodia dia le matanjaka oetiny fa somary ratsy le lalana miala eo ampangabe miakatra ny fiakaran'iny fa le matanjaka oetina dia fa raha ohatra ka zay dia amin'ny fiaran'olona le avako malala aorinan'indray herintsika mitokana ny sekoly any Malaibandy dia miezaka sika le avako malala mitrotro ambavaka ny fotoana fiarakodia manina dia sahaza olona vitsivitsy na maromaro satria fantatsika ihany ny toejavatra ny Malaibandy fonitsika niady fotsy tatany dia misy olona mibatain'olona tany dia ohatrany tsarenao natafika masina tany so zay mipano an-trano misy nangaraka tamin'ny foloalina mipano an-trano misy mibata tao dia somary mitarina kely zany hoe marina fa efa madiony ihany fanay zany ara dia ezahana samba misotena tsika fiangonana misotena sambana sy ny sisa rehetra ny lehilahy kristianina ny ACR ny fiangonana fa aza donona fa ny 20 febroary tsika no mitokana ny sekoly ny Malaibandy zay fa ilay ihany manatsika azy teo mitondra telotona nanaovana azy miaraka amin'ny mpiara-monina ka zay nifanampy tamitsika samy fanentana tamitsika dia mety nany Malaibandy zany tsika mitokana ny sekoly efa vita tsy diso ao maraparana ihany zao ngamba loko sisa dia vita lay sekoly manaraka tsara ny fenitry ny ministera ny fampianarana dia miezaka tsika zany lava mitotravava sôrana manokana aloha zay nandafirara zany malala tana lesenike ny ACR itsika ny totombava olona sôrana bao zany rehetrany 20 febroary avako malala dia metitsika mivavaka zay fotoana sary izay dia mampahirantsika le avako ny tompo ampahiran'ny asa rehetra ananivony zanaparitra ananivony sampana manomboka ny fifampiarabany satsampana isika zanaparitra ity volana febroary ity dia mifanentana isika andreona tsara ihany efa le sarobava le avana fampatsahivana ihany moa zany rehefa mivory anareo mane tokantrano any dia tandremana tsara ihany ny fahasalamana no fahatsika manompontopo amin'ny fifany mandroso pastera mandroso mampahirana leo sy lekolona mombambany amanjana kitondra fiangonana
voloteno n'andriamanitra raha izanaka fa namasina volonahitra forominitra ny tena keto pasteur mety forominitra zaraiko tsara faharoa ny araba-mitana ny vady a ampiangonana ianao lekôly soloolo manankonany avy ianao tisina kadekolonelitra fianaka vemerety tsika tate miarahaba tompo ao aminareo fahasoavany tompo jesosy dia ho mitandrina hoe ina nampiresinao tsika rehetra indrina dekolona soloolo nampiresinantsika dia zavatra nankitelo voalohany ampiresina amin'ny lasitsika ary faharoa amin'ny ankehitriny ary mifarany amin'ny hoavy reo zavatra telo fa meno ary nalay olona nylasanao fotsiny tsika foniny dia efa miberaka ianao ary misy nany ankehitriny nao miatrika zao dia matombo kelery ianao ary lena hoavy toatra majavozavo dia eo anao mitinana atao omeny jesosy valiteny ianao dia andriamanitra ny antso sy mifidy anao no teny fampiresina tsara indrindra dia nitenin'andriamanitra teny koa mpovakiana amintsika rehefa aveo ihany raha ny petera faharoa toko voalohany ny andeny fahatelo izay no homena anareo petera faharoa toko voalohany andeny fahatelo dia eo vakina mbola vakintsika raha hoe fa ino tsara manaraka tsara ho narasoa manao hoe efa nomeny ny herin'andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'andriamanitra amin'ny fanana le niantso antsika amin'ny voninany sy ny fahatsarana zavatra telo ihany nakombanazako teo rehetra izany men'andriamanitra antsika voalohany dia zao manome antoka atsika amin'ny las'andriamanitra manome antoka ho atsika amin'ny las'andriamanitra ary ny faharoa manome hery ho atsika amin'ny ankehitrín'andriamanitra manome hery ho atsika amin'ny ankehitrín'andriamanitra ary ny fahatelo manome fanantenana ho atsika amin'ny hoavy andriamanitra ome fanantenantsika amin'ny hoavy andriamanitra inona kay ny lasa izay antoka omen'andriamanitra anao dia mivariteny dia zao nahazo ny finoana soa ianao ino nefitra zany teny fotra dehibe ny sarobety indrindra ny men'andriamanitra anao dia ny finoana inona ny finoana tenin'andriamanitra ariza ny finoana jesosy kristy ary zany ny famonjena anao ny lasanao ny sarobety indrindra dia ny finoana irery any ao amin'ny jesosy nandrayntsika rehefa mijery ny lasa dia ny zavatra miba zavatra mampalahelo fa ny men'andriamanitra anao dia ny finoana soa ary dia nisy soa zany hoe ny ambony indrindra ny sopoavina tsara indrindra ary mahafaly to samy men'andriamanitra zany avokotsika azo manao fampitahana hoe ny pastera na ny loatra ny ataon'andriamanitra mitovy avokoa izany rehetra zany faharoa dia zao inona ny lasa men'andriamanitra avokanao nampitombono ny fahasoavana nampitombono ny fahasoavana olo teny malagasy ndraraka tsy azo rehefa mijery ny zavatra trano ianao lafa tsy azo kitiana tsony lasy ary misy fotoana tena tsy kitiana tokoa fa andriamanitra afaka mikitika hatrano lasana ary vain'andriamanitra zany nampitombono ny fahasoavany nampitombono ny fahamelan-kelo tahaka ny andro hoe mara fa tsika dekolina ra fandamina fa ao anatin'ny lehibe koa koa dia hoe fa afaka marareotsika ao anatin'ny fotokely lehibe na levy lehibe ao anatin'izany zao tena manadio ny fiainantsika manontolo andriamanitra hoe amatsianareo ndraratsika raha kely fotsiny efa mpitaolo zao tontolo zao tsika dia oloe avoaka koa ny dosianao ny atotoratasynao tamin'ny lasa fa rehefa tena zanak'andriamanitra no zaka matahotra hoe avoako any jesosy aho ary nitioviny toko tamin'ny rany aho ary tsy vita n'izany aho zao no men'andriamanitra atsika toko ny zavatra rehetra momba ny fiainana so ny toe-panaraka n'andriamanitra ny hevitro zany dia zao tena rehefa tsony jesosy dia koa nasoloolo ianao na tsony jesosy am'fanompona samihafa dia omen'andriamanitra ko zavatra men'andriamanitra fampitaovana ianao fa fampitaovana miaraka amin'izay dia omen'andriamanitra afaka miresaka amin'ny manakariva miaraka amin'ny toko manakariva ianao fa misy fotoana koa rehefa sikotry ny miasa mandraratsy ary dino miresaka amin'i jesosy ary dino mahafantatra ny tenin'andriamanitra ary tsy zany any fa rehefa atsony jesosy ianao dia atsony amin'ny voninahiny atsony any koa amin'ny fahatsarana tsara indrindra no mampivelatra maha-olombelona feno anao ary tena patsa-palo tena zao tokoa ny antom-pisika dia zao jesosy miantso anao ary ianao manaraka an' jesosy tahaka ny petera sy tsika rehetrarehetra zay ny amin'ny lasa inona hoe ny amin'ny lasa manome antoka anao amin'ny las'andriamanitra fa inona ny amin'ny ankehitriny manome hery ho atsika amin'ny ankehitriny andriamanitra tsy vakiko teo fa makitsika ravaveo mety zavany pasteur fa ao ny zavatra sy manoka andiny fandikatra fa sivy dia mbazy hoe reto zavatra omen'andriamanitra isa sivy reo misy hery sivy omen'andriamanitra anao mamakivaky zao taona omen'andriamanitra anao zao anao ary dia inona reny ny omen'andriamanitra anao voalohany indrindra dia fahasitony
mazoty ianao lasan'andriamanitra tsy andrinao izy avitarany asa fanompona manana misy mampo dia koana ny misasy rehefa vita anazy dia njara fanompona hoe farany zao dia jamaro dia kozy vita aloha lenay izay anareo sokajy hafanay zao tsotsotro zay a afaka telopona zay vao veriny eo fa zanak'andriamanitra ny avatany hoe tena anatinao zay eron'andriamanitra zay tsy andrinao zay atongavana ary manontany amin'ny pastera anao pastera raha mety fa misy tsy tonga zahatsona fa zapaka vonina foana na tenitenio azy faharoa ny eromen'andriamanitra anao tena zao ny eromen'andriamanitra finoana tena tsaranao hoe manana antoka ianao tsy n'andriamanitra tsy mieritrehitra ino fa ny antoka eo fianao dia tsy isôry mianaro finoana ary zany iny zavatra mitrano iny ny zavatra mitreko mizotontolo zao men'andriamanitra antoka ianao tena manaraka izay men'andriamanitra fahatanjahan-tsaina ianao ino le fahatanjahan-tsaina rehefa anatinao jesosy dia lasa matanjaka ny fanahinao matanjaka ny sainao matanjaka ny fitondran-tenanao fa raha vao misy zavatra kely fotsiny fiavana tsy maro-toerana ny fitondran-tenantsika dia mora n'izao tontolo zao manatarafika atsika ary lay ratsy fahavalo manatarafika fa jesosy tianao mampatanjaka anao rentino reanona zay mbola misy ambonenina zay tokony zarontsika ao anatin'izay fa mivokatr'izay rehefa ao anatsika reo hely misy asivoriana dia nitsaronao dia zao misy vidiny ianao teny ilain'andriamanitra ary tena sarapito marsan'andriamanitra nihevitra io dia sokafan'andriamanitra ray lalanao eto amin'izao tontolo zao no mity daholo hoe na dia sisy tany azy zao mity fa afaka mivezivezy loatra ianao fa rehefa tena manaiky manompo an' jesosy ianao a sokafan'ny tompony lanitra sokafan'ny tompony tana maheriny miazo ny somompanao ary ny faharotsy ny lanitra hoe fahamasonao koa sokafan'i jesosy ahitany zavatra lavitra matsindro lavitra dia inona ny lavitra indrindra ny fiainana manak'izay omeny jesosy anao efa satarino sara teny ankehitriny ananao fifaliana zany ao amin'ny tompony fahatelo farany ry havana fahatelo farany inona indray no antoka omeny tompony lasa antoka ny ankehitriny men'andriamanitra hely fa manina kosa ho avy men'andriamanitra fanantenana ianao raha mijery ny tontolo misy ratany ianao a manaraka vaovaoka miraisam-pirenena meny mamaky gazety eto amintsika loatra manjavozavo zavatra rehetra fa sy olona tsony jesosy na iza na izy datasineny maleko anazy ianareo zanaky datasineny ianareo mikonina manontolo fivolona manontolo dia zao manome fanantenana moavo atsik'andriamanitra iny amin'ny fanantenana men'andriamanitra atsika varyteny men'andriamanitra zao mbola atsony jesosy na ianao atsony jesosy na ianao ary marotoerina trany rehefa nytompo miantso anao ataony tompo marotoerina fa tsy mitsindila iny tsy ampirorona tsy ampitahorona fa jesosy kristy tena ngatamaty zany ao anatinao fa ny faharoa ny fanantenana avy eo amin'ny fiainanao dia zao miaso eo amin'ny fiainanao andriamanitra raha mamakytsika ny ty soratra masiny ty matoa tena ampiasaina ny matoa tena ampiasaina dia zao andriamanitra nao dingana voalohany andriamanitra miaso miaso eo amin'ny fiainanao andriamanitra na tsy takatry saina maso mare fifaliantsika teo mare faholintsika teo fa zao tsarovy miaso eo amin'ny fiainanao andriamanitra rehefa miasa andriamanitra misy pilanin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa natotompo ho mpiara-miasamy ianao ary farany zao mame fidirina malala ho anao ho amin'ny fanjakana manak'izay andriamanitra eny sady tely makany amin'i jesosy fa rehefa miaraka amin'i jesosy manaiky mpiara-miasamy ianao dia atao ampiany jesosy ianao azokafan'ny tompo zany varavara tynao amin'ny fifaliana zany fendriavana telopolo sekonda sisy anankitelo hoe tadidinao tsara ny zavatra atao lasa inona meny jesosy anao mame antoka anao amin'ny lasa andriamanitra aza matahotra mijery ny lasa anao efa ny jesosy ianao ny ankehitriny men'andriamanitra ny herenao mandsoa araka repason meny tompo anao ary ny amin'ny avy ho men'andriamanitra fanantenana moavy ianao andriamanitra ny voninahitra ho atsika refaso misolotoboka vita pastely miaso reo misy décor rehefa mahita izy ny tany farafaito amin'ny fobe ahoana ray aman-dreny a sarokizyliava rehefa mitombo ny fahalehibiaza isan'ny mpiandrana-pianarana atao toera-pamanana tany na tsy misy iza tena rehefa antoka mihitsy tsaroko mihitsy mbola votro voaika resaka mifanehan'olona dia ozy melo aminao hoe tambola tany ahoana zandry a dia tena nananatreky teny ahoana zoky a ahoana dada izy hoe ahoana raha asoatsany dia ahoana tatabe a hitako misy levana fitobolo fahalehibiaza efa miresaka amin'ny pastera jaona zay tanareo fa tatarany zany teo lasa zay hitriny arivavy so raha pastera nafakaiza so satria tsoko dia zany koa mampahianao mety sanina eo anivony
be fitondranany sy fiangonana fitadiamako mba ireza tompoko raha ohatsy avako malala ny fahefana tamin'le zavatra nyresahana teo le avako dia fahatelo resahany pasteur zao fa fahefana dia zao manao rakitra ho amin'ny kely zay ny fahefatra sika ny manao zany misy koralahy dia efa vita tsika zany zao no manio dia mananao rakitra voalohany iny mahazatra ny rakitra faharoa kosa ataonao bebe ho amin'ny kely eny avako vio président karetytsy tika vety zay matoka ny président soafarakatsika ny malaimandy satria raha mifararana dia hoe araky tokana sekoly ny malaimandy izy satria nametraka ny vaty fehizoro fa saingy andehanatitra ny vola ohatrotsika rakitra zao any atsimo misy maromaro zany miaraka amin'ny fanomezana isan-karazany dia mba atotondratsika azy ny anjaratsika eto ambotately hafa ny voalohany ataotsika ho an'ny fiangonana ihany faharoa amin'ny kerery hafa dia tsika hitsarana anao zany fanatitra zany mahariky ny fanoratena saotra amin'ny fananana izay meno tamintaninay ka nafahanay manoto izay natokanay ho anao misaotra tompo fa meno fotoana izay ahafahanay manampy ireo sahirana mitsiny makasitao tompo izay rehetra ataonay tsy mivola ihany fa ny tenanay ko mifonay rotolotray amin'ny fitiavana sy ny fanetreteny koa raiso tompo ireo izay nandray fahasoavana manokana vaninao fo anatsiaro Masaranao tudo que tem no livro, isso é para o Senhor Manuel. A minha nada de som, mas a palavra. Amém.
nao satria ny teninao dia teny fiainana lalana sy fahamarihana dia raha keto atiaponay ny teninao mba hatonanay tokoa ahazono hatrany iny amin'ny teninao satria hoy ianao raha mitoetra anatinay ny teninao dia andresy tokoa zay Jesosy andresy tokoa anao dia ny teninao hoe tsy verina aminao raha tsy afanatanteraka ny nandaranao azy dia misaotra tompo ny mananjara rehetra amakin'ny teny nitona ny afatrao dia ny fanamasinao nampitoetra n'izany amin'ny famakiteny na nafatra ny afatra izay mpampitondrainao indray mpamoronao dia raina manokizay ny anaranao na izanaka sy fanamasina amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany fanakizany amen. Ny teny Jehovahina dia rahatray voalahatra amin'ny Levitika tokony fanekena taloha mpanjaka faharoa toko fahadimy mpanjaka faharoa toko fahadimy miatomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo ary faranana eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo arak'izay voalahatra amin'ny Levitika fahitatsika eo amin'ny fahafito. Mpanjaka faharoa toko fahadimy andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niverina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra manaraka azy dia tonga tao ary nisangana tao anatrehany ka nanao hoe indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany koa masina ianao raiso misaotra ately ny mpanombonao fa ozy raha velona koa Jehova izay nisangana teo anatrehany tsy andray mihitsy aho ary nanety azy andray izy fa tsy mety izy ary io namana masina ianao no tsy omena tany zakany ampondra rova izao mpanombonao fa ny mpanombonao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafaintsony ho an'ny Andriamanitra hafa fa ho an'ny Jehova ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'i Jehova ny entiny mpanombonao raha ny tompo miditra ao an-tranondrimona dia mipoka ao ary miteny amin'ny tanako ka mba miampoka ao an-tranondrimona raha miampoka ao aho Jehova ny avelany entiny mpanombonao amin'izany zavatra izany ary io izy taminy mandeha ny soamantsara ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra fa hoy dia azy zatovony izy lehilahin'Andriamanitra ino ny tompo namela fotsiny ity namana silianiny ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny fa raha velona koa Jehova dia hiazakazaka anaraka azy ka handray zavatra aminy ka dia lasa dia azy nanaraka ny namana ary no nitazany namana niazakazaka manaraka azy izy dia nalafaingana tamin'ny kalesitsena azy izy ka nanao hoe tsara ihany fa ary izy tsara ihany kanefa ny tompo naniraka ilaza hoe indro ankehitriny misy zatovy voalahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga ty andro avy any amin'ny tany avony Efraim koa masina ianao omeo talenta volafotsy sy fitafian'ondrony izy ary io namana aoka handray talenta roa ianao ary nanely azy izy sady namay talenta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafian'ondrony ka nampitondray ny zatovony voalahy zany ary nitondrisany voalohany izy voalohany izy fa no tonga tao amin'ny avonany izy dia nalay teny an-tanany izany ka napetrany tao an-trano dia nampandehany ny loka dia lasy izy fa dia azo kosa niditra ka nisangana teo anatrehany ary io Elisa taminy avy taiza ianao dia azy dia hoy izy tsy avy taiza
tsy avitaiza ny famononao fa olikosy elisa taminy sy niaraka taminao ihany ka ny foko tamin'ilay nodina niara tamin'ny kalesitsenanao raha lehilahy moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafina na tany oliva na tany moloko na ondy amanosy na omby na ankizilahy na ankizivavy va izao koa niabokany namana dia iraikitra aminao sy nitaranakao manak'izay ary niara-teo anatriany izy ka indro boka fotsy tonorakana any amin'ny fanekena vaovao epistily faharoa nosoratan'ny Petera andiny toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny faraky ny folo. Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny faraky ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Simona Petera mpanompo sy apôstôly Jesosy Kristy mamary izay afa nahazo finoana soa taky ny ilay amin'ny fahamariana Jesosy Kristy Andriamanitsika sy mpamonjy ampitombona ho anareo amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Efa nomenomen'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra no ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay miantsontsika tamin'ny voninahiny sy ny fahazarany. Ary izany no nantanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa avy nandositra ny fahampona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Izany dia manao izay sotontolo rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahalitan-jato-saina ary amin'ny fahalitan-jato-sainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahamonana koa ary amin'ny fahamonananareo dia fahaletana ary amin'ny fahaletanareo dia toekana araka n'Andriamanitra ary amin'ny toekananareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny raharaha ary amin'ny fitiavanareo ny raharaha dia fitiavana ny rehetra. Fa raha nananareo izany zavatra izany sady ananana betsaka dia tsy renin'izany maraina na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tonosika fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toy zavaka tsy majery lavitra dia sady nanadino no nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy ary amin'izany dia mazoto kokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy tafitoana no mandrakizay fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tomposika sy mpamonjitsika. Filazantsara araka Marka toko voalohany andininy fahaefana hatramin'ny Marka voalohany andininy fahaefapolo hatramin'ny fahatelo. Ary misy boka nanantona azy raha mitarina tamin'ny mafy sady hoaky atao anatreny ka nanao tamin'ny hoe anao tianao dia mahay manatsy hoaky. Ary Jesosy dia nilaza ka nanitsitra ny tanana dia nanendry azy ka nanao tamin'ny mety ao matsiova ianao. Ary miaraka tamin'izay dia miala taminy nampana ka dia natoy izy ary nalehibe azy mafy Jesosy dia namandeha azy miaraka tamin'izay ka nanao tamin'ny tandreo tsara fa tsisy olona izay nao mamizana amin'izy fa mandehany misy eo ampisolony ka manatera ny fanadivana anao izay anjotiny Mosesy ho fahafondelamana. Nefa lasa lehilahy ka nilazalaza sy nampiha izany zavatra izany ka dia tsy nazo miditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy fa nitoetra tany mihelany tamin'ny tany foana izy dia nanantona azy no avy an'itoto. Révélation, le ciel est fort, et les
fanarabakelynaratsy mamasina teto tamiaraienelmaly amianeany masina fanavaty isokely saravaza ze misy kelny mirakanareo fadfenififalizay dia manona fedana toko anjako mitokatrano fahasoavan Jesos de maorena tokatrano rahanjazavay kola lahady zay natokana nampahakezany sy ny décole isika ny mpanjaka faharotoko fa dimy zay makina teo rakinatsika nytoteny ary ampiaratsika azy raha teo famatotitsika mizany ny teny nofidinareo feneketana ny olona sy ny décole tatara faharotoko fahafito andeha ny faheratra teny folo raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy amin'ny tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary iala amiratsy fanao dia iaino any andanitra ka melany ary anasitrana tany tsika ifampiankina amin'ny mpanjaka faharotoko fa dimy afaka retanareo fa mazava miaretrany lay afatra zay ambaran'ny mpanjaka sy tantara faharoti raha toka afanotonina reo peritropa roy afako malala midriboka tantara faharotoko fa finy zany dia manazava manao hoe tamitokana tempolo io Solomon dia ina no tranga tokana tempolo vita tsara tare mihitsy teo amin'ny roapolo taona periode nanaovany Solomon nanay tempolo vita tsara tare ary dia tao anatin'ny vavaka natao Solomon dia teny manao hoe lafo ny andro ndray andro any mety misy haitany any ndray andro any mety misy valala maniva ny voly any ndray andro any any tena mety misy zava-tsakotra nanaovany firenena raha iandrano mety misy arety mandrigana tahaka ny pestana tahaka zany na corona sanatria dia aoka ny vahoaka raha ny oloko zany hoe tene raha ny oloko de hoe raha ny fiangonana raha olona zay nantsoina any hoe olona zay namle narona ray vocation zay rahasogonare basy ny olona zay naray vocation de koa ny olona io ny mpanjay ray reo olona ireo any tsy ny silamo korondrasan'andriamanitra tsy ny mpamosamponandrasan'andriamanitra bebaka fa raha ny oloko ny tonga ao amin'ny trano io izany tsy miandry fanavotana firenena amin'ny alalany ataontsika hoe fibebaha-mpamosampineo ihany fa ny tena takin'ny tantara eo dia hoe tarafaroty hoe ro vahoaka nantson'andriamanitra reo oloko reo mamrasa raha ireo maninona izy teo misy efatra teneny teo tole barimasa fantara raha ny oloko zany hoe raha ny olom-poantso raha ny olona ny antefany antso ka ny antsona ny anarako ny fiaina na nandreny antsoko ny fiaina ka manao reto zavatra reto dia mamalivavaka azy ao amin'ny toerana zay antsony ary voalohany dia maneriteny izy faharoa mivavaka izy fahatelo mitady mitavaka izy ary faefatra miala tsy fanao izy dia leza rehefatsika mpanjaka faharoa ary afaka manala toetra efatra zay asainy tombo ataony olombo antony da rafitsika amin'ny fiainany Elisa da rafitsika amin'ny fiainany Geaza da rafitsika koa aza amin'ny fiainany Namana raha ny oloko zay nitsona amin'ny anarako no avy anefiteny ka hivavaka zay tady mitavaka ary iala amin'ny raha tsy fanaony dia iaino amin'ny tanitra afaka manala manety tena voalohany tadiavin'andriamanitra dia manety tena tsy mivavaka ny voalohany fa manety tena tsy ny mivavaka ny voalohany fa manety tena dia mivavaka nisy lehilahy anankiray misy hoe Namana prime ministre tao amin'ny fanjakana Syriana alesaretsaika zany hoe prime ministre zany na dia zao any na tsy zao any ny mpanjaka dia aveo izy dia boky ity lehilahy ity rehefa boky izy dia tsy hita zy azo natao tany raha tsy misy fanafody tamin'izany fomba zany dia nisy mpamivavy kely anankiray azo babo ny monina babo avy any Palestina zany avy any Israely dia monina tao aminy tao natao mpamonikely tao atrano tao niaraka nampiasainy vadiny Namana tao dia hoy ty vavykely ty teny tany natony vavy ary tany raha zanay any misy olona mahay vahagaka fa raha makany izy vadinao boky io sitrany io dia mateta ihany ty vadiny Namana eny ara teneny tany Namana hoe na izay ianao teneny ty vavykely ty hoe
ty mpamompatotrano ty hoe raha mandeha makany ony ianao dia sika mila mana hay tao samiavitra dia teny tamin'mpanjaka izy hoe misy zavatra ohatr' zao ka andeha many aho fa misy mahasitra lamony any hoe ny mpanjaka ively zanatanitsika keny ny mpanjaka zanatanitsika ny tany palestinien zanak'israely zanatanitsika izy tsy manino ndany ianao makany ary dia atondraiky taratasy mihitsy anao amin'ny anarako manokana eny ara araky mitoetsaina dia fa mamivatsy zany namana tsara tena mivatsy fotoa volamena volafotsy alaifisaretsana rakajiny io fa 2,7 kilao volafotsy nentin'ny nahandro ary 20 kilao ny volamena lahatika tsy telo am'fito 20 kilao ny volamena nentin'ny nahandro 20 2,7 apahatelona taona ny volafotsy nety miaraka tamin'ny aka mafeky ry akapalaza nefa tsy tena patelo sitrany hoe ny votsiny volakay mahasitrany dia hoe tonga tany namana dia lasa izy aizy vatana vola satria mitonga taratasy mpanjaka izy dia mazava ho azy ao amin'ny mpanjaka izy avoitao zava manasitrana zany dia nandritra ny fitafiny le mpanjaka fa iny fa ahoana azy zany ahoana navitako fahagagana le mpanjaka dia nandritra ny fitafiny izy dia nitoy ny tantara dia narefa tany amin'ny lisa hoe lisa manao fasy makany amiko izy lasa zany namana efa mivony eo makany am'zany elisy zany o ne makany am'zany elisy zany o ne mpanjaka zany efa ina miazo ao eo mpanjaka nandeha tany amin'ny elisy tonga toko ravarany elisa ka elisa nilay kosa andany izy azy evaavy mipito amin'ny jordana tany azy evakao izy tany izy mandro dia mipito ny sefitra izy dia sita ho elisy mpanjaka mpanjaka izy faramanina gady ihany misy omby vomotra adesanzay dana manindriko aloha avany Paris na avany Moscou na avany avany Venise any zany misy toerana tsara tarehy mihitsy dia dana mandreatsany sisol lakana sanatry zany tena ofina tsy anao a dia nisy nanolotsaina namana namana eritrereto ny kilometatra nataonao eritrereto ny lanjanona ty volamena 20 kilao nandeha tompona fa tsy nandeha fiaramanidina eritrereto ny danao ty volafotsy firy dia mahasaina mitsoboka impito ve ianao dia tsara raha me vola be azy nanao ianao ka mainka va ny zavatra tsona ve tsy ataonao nanao elanao mitsoboka ihany eo anandiny fa dia ny vola zay fanetreteny raha ny oloko zay natsonina amin'ny anarako noavy anetreteny inona ny fanetretena itakilalemanitra amin'ny namana inona ny fanetretena tsapatsika amin'ny namana ny voalohany dia zao ny fanekena iaino na dia zay evelinao tsotra indrina rehefa kamalala tsika daday tsy mety miaino rehefa olona ambony rehefa olona manatsaina be voninahitra dia zao tsy mety miaino torehitra tso tsy mety miaino ny hafa tso ary verytsika fa olona tsy dia manamona azy rehefatsika manahoe verina inona mahefateneniteny ary ito le mantiravako manala dia zao mpamompivavykely tabatrano alaizaretsay mahatonga famasitrana ho anna prime ministre fatina le manitra tsy azo zany namana fa daizy andriamanitra mahay mampiasa ny olona rehetra angatsika mitointatantantara eo fotamasasa fa natena avako manala takina am'zany eo olona sy dekon'zany fanetena takina am'zany eo olona mpitony zany mihitsy aza tahaka namana dia mivaizana miaino ny olona rehetra mivaizana miaino ny olona rehetra le maka misy jamba misy mona sady marenina lenina teo amin'ny jesosy dia rehefa teo amin'ny jesosy le mona sy marenina sady mona mono marenina fa tsy mona sady mona marenina dia rehefa nanasitrana azy jesosy dia sitranin'ny jesosy izy dia ninona sitranin'ny jesosy ny lelany sa ny fiain'olo dia zao ny fiain'olo sitranin'ny jesosy nataony nahely izy aloha nataony nandre izy aloha zay vao sitranin'ny vava zany hoe zava-dehibe amin'andriamanitra rehefa malala ao anatiny ny fanetretena ny fahaizana letra eto any tonga namana
ampianarina tokoiaina mitsotra kely dia zao tena miaina miaina mana hoe eny ary dia miaina ary faharoa dia zao ray torevitolelera taminamana manao hoe enao manisititra impito anao sitra le dia miaina mana raha ohatra manaka mana zezity tamin'nymoanyamana saragatsy tsobokatsony anao zao zany daoly fa noenony torevitlefanomotsaina manao hoe mandanana tany anao le matotranisa andany anao le matot general mitsoboka ao amin'io rano impito mandehana me efa nakaty any sy dia miaina zay torevitra ary tsy hitan'izany jereo fiedinedinany namana mianatena raisiny mpanjaka izy satria ambony kaisy tany amin'ny mpanjaka ny vahaolana ary mieritreritry izy raisiny elisy dia elisy tsy nandray azo tsy zany eny zava-dehibe solo mieritretra fa izany zava-dehibe satria amin'ny tomotsaina mpamosambotaka ny tomotsaina izy iny aminy dia mitodika amin'ny olona no zavatra rehetra fa tsy mitodika amin'andriamanitra dia tsy tiany elisy no takona ny voninahitryandriamanitra izoreo andana fotsiny anao makeny dia vita tsy zany zava-dehibe manafona teny elisy na manafona teny elisy zay fanetretena elisy elisy ny tsy zako no zava-dehibe tsy zany zava-dehibe fa mifaomiaza anao andriamanitra no zava-dehibe rehefa mijery tsara nanao taloha dia zao hoe mijery Mad Max na tsy manina atao hoe Terminator faharoa na tseko zay mbola eritreretinao any dia manona tsara rehetrreny a dia zao tsy le olona mpanao film iny akory no manao an'ireny fa ny acteur rehetra dia manana ntsona hoe doublure avokoa zany hoe so no mahitanizy ane zany ohatra hoe Angelina Jolie dia mietrretra izy daoly zany mahay ny miavy ena rehetrreny atsy zany ka tsy izy daoly manao an'ireny fa misy doublure zany hoe misy cascadeur manao an'ireny miapahany any zany hoe amboarina zany izy misy sarina eo aminy fa misy doublure dia kehitriny a le doublure menimenina be tsika resaka sao ao anatin'ny orinasany Hollywood dia menimenina manao hoe fanamoana azy zay tsy mahita mihitsy rehefa tonga ny fizarana Oscar dia ry Sylvester Stallone na ry Arnold Schwarzenegger foana no hita fa zay tsy mahita mihitsy nefa zay ny cascadeur zay a no nitsambitry na tobe ny Fast Furious iny raha toka mijery ny ataontsika hoe lay oronan-tsara dia varina hoe vitan'olona iny tsy hoe zava-kely a fa tena misy cascadeur mitsambikina any amin'ny 20 metatra misititra avany automobile tena misy amin'ny vehivavy le cascadeur misy vehivavy fa izao rehefa koa menimenina zareo zany eketriny manao hoe ohatran'ny vedety foana ny vedety fa zay tsy mba hita mitsy anray aza le mpanao vedety iny dia tena manao ohatra atao hoe Sylvester Stallone na ohatra dia na manao an'ny mission impossible dia aina no mijery dolo dia tsy iny akory any no hita dia nanay le doublure no tsy fantany akory tsy fantany akory hoe izakay no doublure tamin'iny tsy fantany akory fa iza moa niaizana izy deka hoe ayaky loatra dolo izy any tsy niany fa le fahaizana mitetsy le fazana izy ketsika ny maina fa izy ao lefako manao ireny le cascadeur reny reny tena masamafy reny tena manatantena ny zavatra rehetra dia kehitritsika aro zay vao afaka lalàna midika ny toeny manety tena dia tokony fantatrao tahaka ny nataony Elisa dia zao namafany tena izy tahaka ny cascadeur manao ny zava-dehibe tsy zany zava-dehibe Jesoa ary naton'olona sy ny dokoana rehefa koa misy cascadeur misy olona tsy hitanao mihitsy eo a misy cascadeur tena misy olona tsy hitanao naton'olona sy ny dokoana tsy miady voninahitra tsy mba vedety tsy mba hita fa cascadeur fa misy indray hita foana ohatran'ny sarakary ohatran'ny Jennifer Lopez zay hita ery zay zay tsy ratsy akory a zay ny asany tsy maninona zay ny asany fa misy tena manafoana tena nefa miantoka ny fahatsaran'ilay lay zavatra mafinaty raha ny fiangonana redokôn'ireo cascadeur nareo ronketsika iaro mihita be fiangonana motatena vita lety vita ny sekoly vony azo deputat misy cascadeur any zao fotsika amresaka zao zany nefa combat d'action misy cascadeur
misy diokolona mano vara zao manara isina ny fampiaravana le afaka manara tsy manina fanafoana be afaka manara hoe ny tombo aminao raha ny oloko zay ombo antso mamaky le zao avelao voninahitra manatra iadiady avelao Jesosy iadiady avelao Andriamanitra mipotra anandratany matoky fahafaroko malaza zay hitan'ity fanetetena nama itsika izy naraiky toro fa izy nanaraka ny zavatra nasaina rehetra motao elo ihany izy général misy elo ihany ola kosamono tonga de anaiky zay mamola nianatra anao aka zao aloha fa nataole mpamotsy anazy de nampitodika azy matakanina tany amle objectif tany amle tanjona hoe inona moa nampodiatsika ty inona ma tena manovoetratra haikokamitso voninahitro ny zava-dehibe fa mission hay moke tsy zany zany no fanetetena ny avako malala ndraindray nampandeana anao a de ny voninahitro oatra ndray ty anatona n'lay objectif nalay tanjona ty natokana tatony io tsika ndraindray le toetanao lay ataotsika mora toy susceptible hoy nao teny français ino ndraindray mitady anatona lay tanjona ty natokana ary matetiky zany le avako malala ndraindray simba ny ego iny taton'lay ego le tanjona mitandrina de zao andeha mitady fanasitranana japotena de rehefa motsaina mobakazy manao hoe aza donona drabea aza donona ray aman-dreny a fa zao misy tanjona nkety zavatra ty atoadinao le tanjona fatao lasa misy complexe eo zany ohatra zao a tandremikely afako malala fanetretena ndraindray tsika eny empamitroneny de manatona le zavatra tian'Andriamanitra manatona lay lalana tsara manatona lay tanjona ary lara simba tsy hitantsony le tanjona de mivilalana satria le satry tsy atao an'izany satsy ambaniny zany satsy atao an'izany mohatry zao eny après misy taika zay aninona tya raha nakany de sina raha lalaka zay de sinatsika sika de mianaa entina verina ny volamena sy ny volafotsy de mitenynareo amboleto ny olombo antso tian'Andriamanitra ka mahazo famapaka de zao manomboka amin'ny fanetretena de mianarany izy mitanjona mpanjiny vatokiranaandriamanitra mpanjiny fa ny faharoa de zao milaza azy hoe hivavaka sy hitany mitavaka inona no mitranga raha sitrany eliso sitrany elisa lay sitran'andriamanitra mizavotana elizy lay généraly de hoy izy tamin'ny zao diny fafitany folo tena mbaly io a mba hitondra tany zakany apondra roa zany hoe tsolo vavolobelony namana izy manao hoe tena tsisy Andriamanitra fa tsy eto ay ato ihany no misy Andriamanitra eritreritry izy zany zay zany zany tsisy daholoka le Andriamanitra izay hitako antsy de zo tsy afaka mijany ity tsy afaka mijany satria olavanakoninahitra dia tsy afaka mijany tany Palestine ty natany tany zanak'Israely teo izy tamin'ny Elisa mba tsofrana mba hitondra tany zakany apondra inona ny antony ilany le tany nahoana netiny le tany zany eo rofoko tany ety de to manaraka ny antony de tsotra be ny antony tondrany le tany tsy fanitsampy loatra fa satria zao mampifamatotra azy amin'Andriamanitra lay Andriamanitra nasitra anazy tao amin'ny tany io zay ny filofisaina aza jerena zany de hianatra zany de zao ndray te hitondratany avy any tately ahy tinytenenina de zao miarako malala lay tany tsy lay tany ny zava-dehibe fa lay fitadiavana nitavan'Andriamanitra lay fiainam-bavaka zany hoe tiany manakaniva alaisanatsana hoe ohatranao ny mametraka sary fiangonan'ireny eo amin'ny salon misy sary fiangonana tatena namaza mitombo isaky hoe misy hoe misy botakileny aminao hoe sary fiangonana tatety ty le fiangonana fiangonana de zay midika ny tany io midika le tany zany de zao mampatsiaro azy ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra taminy manao hoe boky ianao sitra very anao hitenao zao lay
le dikan'ilay tany zany dia ampatsiaro azy anarany fifatorana amin'Andriamanitra manakany zay fotsiny dikany tany hoe mampatsiaro azy ny fitadiavana amin'Andriamanitra ka mahatoka zany na fiaina tapa idireo toy manomboka zao dia zao tena tsy hivavaka amin'Andriamanitra fa zay misy miova fiaina izy azany avako malala mahakavany azany raha dikany hoe mivavaka sy mitavyn'Andriamanitra dia olona miova fiaina ka mahatsiaro ny fiaina isan'andro mba hafasoavan'Andriamanitra dia misy mampetretra ary avako malala aleoko mampetrehitra ro misy zany ty tamin'ny misy izy misy manao hoe zao zazo misy premier ministre fantatrao dia misy sample lehibe anankiray antsoina hoe remote io sample mpanjakany siriana dia izao misy tebolotsapy dia rehefa mandeha mivavaka amin'io zay dia iny no mitranga tsy maintsy mandeha mivavaka ao rehefa mandeha mivavaka ao dia zay sy ny mpanjaka no miaraka mivavaka voalohany ao dia mitehinamiko ny mpanjaka miditra ao anatin'ny tebolotsapy dia mba avelao meloka re any satria zao rehefa mitehinamiko ny mpanjaka dika zay tsy maninona tsy maintsy mandoaty sy mikohoka amin'ny limony zany ka zao efa olombo avao zany kefa olombo avao amiko dia izao tsy tokony akoboka eo saingy zao nefa nonony anraikitro hitenamiko ny mpanjaka dia tsy maintsy mandoaty avelao reny eloko ny mpanomponao naolo zay misy izy renteny azaba mananao mazaka mivoaka manao azany tena izy tsy nitena nisy izy koa tsy nitema hoe raha izany abo amin'izany ty Palestine sady mikamizana ty Palestine fa velao any Siriana fa olombovoa zao anao mijanona ty Palestine fa inona ny tenenisy io na za mangataky jerefasatsara misy olana etika eo hoe ahoana le zany ny fitondrantenako hoe inona ny tokony ataoko miditra ao amin'ilay tebolotsapy satria ako ray ministra tsy afa-miavaka hitenamiko ny mpanjaka mandoarika ny mpanjaka tsy maintsy mandoarika dia ahoana misy olana etika hitsangana sasy mitsangana dia diso andoarika nefa ny dia izy sampy inona no ataoko raha ianao zao dia namamantania dia na ataonao inona reno atao tsy afa-miala izy za satria tokona ndraiky tsy kanosa mihitsy izy raha kanosa izy dia mijanona tamin'ny Palestine ohatra dia avy reo zany many izy tena mitazoniny maty tokona ndraiky kazy hoe zana mino an'Andriamanitra ary tsy misirako ny andraikitra vo mainky ary avita be ao anatiny ty andraikitra ty satria zao mibebaka dia zao azoniko ny andraikitra fa izao ahoana fahamotokomabe amore zany olana zany ina tenenelisa tamy rehefa nteny izy mba avelao reny eloko ny mpanomponao ozy manao hoe nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'i Jehovah ny eloko ny mpanomponao raha nitoloko miditra ao an-tranondramonina limotra toloko io mpanjaka io iankohoka mitehina amin'ny tanaka mba miankohoka ao an-tranondromona raha miankohoka ao Jehovah ny amela ny eloko ny mpanomponao amin'izany zavatra izany ahoana tenenelisa mandehana sonja tsy miteny isa manao hoe tsy mety zany izy koa sy teny mety zany zavabe minisa teny mety zao fa miankohofa ihany dia avavabe na elisa avavabe elisa raha miteny zao manao hoe mety zany fa manina ora fa miankohoka kely ao anao tsy manina tsy mety zany fantatra elisa fa tsy mety zany raha iteny elisa manao hoe aza miankohoka dia manjary mamalaza ny andraiky ny amin'ny adidiny am'izay mahaisy azy fa ho elisa tsy namana elisa koza elisa hoe mandehana sonja fantatra elisa tsinona ny fahadiovan'ny feo any fieritreretany namana ny zava-dehibe tamin'ny elisa dia lay fahadiovam-pony lay fahadiovam-pony namana dia rehesarantsena zany namana rehefa mandoaritra eo amin'le limona dia mandoaritra zany dia manao inona koa ary ty vatakazo inona koa dia koa mapapea dia mandoaritra tsisy mandoaritra izy za mandoaritra eo ny olona reny tsisy mafantatra zay ao an-tsainy fa izy mafantatra hoe zay sambo dia tsisy dika ty mandoaritra eo zany izy ny ao anatiny eo tsisy ninona mihitsy ohatrany hoe olona manasa tany ohatrany olona tsy manao nininy dia amin'ny olona rehetra nefa ny izay fa izy ao anatiny ao tsisy dika minina tsy mivavaka amin'io izy tsy manao nininina amin'io izy
zay no mahatonga anisan'ny teny hoe mifahadiovankonao atrehan'andriamanitra ny zava-dehibe rehefa madio ny fonao mandehana soana tsara misy fotoana ke tahaka zany rehesaretsaina hoe minisitra ianao tokony andraikitrakolotsaina ianao dia miditra ao anatin'ny nony adika manandraikitra ao miditra ao moske no jolo ao moske esoriny mikapanao ianao zany tena za tsy alarakapa vina koa ny vavahako zay misy fotoana satria no miandraikitra ao mahatokony andraiky mpanjakana anao dia say efa miditra ao dia atsainao lay dia foka tsy sihevitra mihitsy aminao nalakararanao nga misy hevitra aminao le izy fa manao madobà tsara fotsiny anao dia fotsiny dia vita fa tsy misy ako mihitsy aminao le izy tsisy ako tsy hevitra nina aminao fa nao no farazany fotsiny any dia metimety ka fanotanina hoe afaka tsara rehetraroza fanotanina zany metimety fanotanina manao hoe ka soa dia tarika ny olona ho amin'ilay ratsy indray le izy tsy mitovy jereo tsara Daniel jereo tsara Daniel na saina nandoaty taminay sary vongana dia tsy manaiky izy inona mahasamy hafan'ny namana sy Daniel io jereo tsara Daniel nisy fotoana nasainy akohoka tamin'ilay sary vongana fa tsy nety ny akohoka mihitsy izy ary namana asaina ny akohoka amin'ilay sary fa hoy anisy mandana fe Daniel mahasamy hafa azy raha miakohoky Daniel dia tsy hijorola vavomeny satria nahoana satria ny olona rehetra dia mahafantatra fa raha miakohoky Daniel dia manolo samy izy azonareo satria ny olona rehetra manodidina ny Daniel amin'ny fotoan'io dia mpino an'andriamanitra midika zany raha daholo ny fijorola vavomeny Daniel oatra tena ny akohoky izy tena nanolo samy izy fa i namana kosa tsisy mahalala mihitsy mifanotra am'izay ny olona tsisy mahalala na tsy miakoha na miakoha kany izy tsisy nafotoana ny olona satria tsisy mahafantatra ny finoany namana afa-tsy izy any zany efa ko malala ny zava-dehibe mety zao namana mitaditavana namana mitaditavana andriamanitra any te hiazona n'izany fiaina indrindra koa na somorony mahereza avesany andraikitra menanareo manana fiaina menana nikalay teny tamin'ny teny malagasy a le teny hoe mivavaka ny jerevako tamin'ny teny ibreo dia mpalalina zay le izy ne mpalalina amin'ny teny ibreo testament taloha misy voambolana teny lazana hoe mivavaka ndray a mangataka ndray a talao fa ne mpalalina dia izao mivavaka ho an'ny hafa nazahoana ny teny hoe intercession zany hoe raha ohatra ka itenditrotra masity me nitokoantsika ny hoe ho anareo zay maniry tena dia nivavaka ataonao tsy vavaka ho an'ny tenanao ihany fa vavaka fanelanelana ny olona sy andriamanitra sady hoe mivavaka ho an'ny hafa mitodika amin'ny hafa vavaka mampisokatra anao amin'ny hafa fa tsy vavaka ho an'ny tena samyreny ihany efaka malala amamantsika io manao hoe kamy ary hiala amin'ny ratsy fanao jereo tsara nataony giazy iny andatsy nataony giazy eto elisa tsy nandray mininina mihitsy oatra letreta zany giazy ody fa ahoana koa atomazo lezy io koa avelan-dalo fotsiny volamena aloha efa posy telojatokilao omena fotsiny fa ahoana ty ataony izy vola fotsy akazy mipirimiova dia lazy iazy naletitra ny namana enataiky zany rana hoe ohatran'izao fandeha fa mba omena talenta vola fotsony ary omena akanjo indromiova asany akanjo indromiova zany naperikadilaina ny zava-tsony akanjo indromiova dia faly namana nahafoy mihitsy ary atanao azy dia zao raha makisana teny hebreo anao dia ho singulier le hoe omena talenta vola fotsy sy akanjo indromiova fa nataony namana roa talenta vola fotsy omena
Andiazikaza io zao mba niafiafiaka fa tsy volamena aloha nalaina fa mba vola fotsy dia izay toetra zay afaka manara toetra ny pikarana ary zay tsy tia ny elisa ao anatin'izay mpanompon'andriamanitra ny fanahy ny antsoiny pikarana mikarana karaman'andriamanitra tsy zay afaka manara mpanompon'andriamanitra dia izao fantatr'andriamanitra ny tokony masy fantatr'andriamanitra ny mety aminy tsy ny mpanompon'andriamanitra ny mamaritra hoe zao mety aminy itiny mety aminy zao atao aminy sy ny sisa rehetra tsy ny mpanompon'andriamanitra manao an'izany afaka manaraka fa ny mpanompon'andriamanitra mahafantatra fa andriamanitra miantoka ny fiainana mahafantatra ny tokony ho azy ariva impilitenena tokony hoe azamana zay sotonareo fa mialaminy raha tsy fanao io fa matokany olona latsaka ao anatin'ny fitiavatena ny fangarara dia sotra no ny feritreretana fa tsy miaratra avoaka ny frantsay tamin'ny fitenina 1900 fa ny volamena ny voaketo Madagasikara azafady zavatra tsy mananireny ao manazava fotsiny volamena ao anaty mazava zao fa tsy hoe volona dia amin'ny fitalisana voakany frantsay efatra fahienina tonna isa-taona volamena ny voaketo Madagasikara 4,6 tonne dia ampitoloa retapitrisy zay dia azonao grame 4,600,000 grame dia ampitoloa 50 euros fa zay ny korony volamena dia hitanao fa mahatratratrany 250 millions euros ny volana tahantsika isan'andro ny banque isa-taona ny banque mondiale nefa amintsika dossier ohatr'izany elaniany tsy mahazo metrany 100 millions de dollars tsy mahazo metrany 100 millions de dollars ary mbola alohan'ny fitaraka 5 taona ho avy volamena tsy zany na mena totalisa frantsay na mena totalisa io afaka manao midibengy azy asanatry dia misy kristianina manao geazy enga tsisy dekone enga tsisy lolo enga tsisy pitazo enga tsisy mpiandro tsy atoky ny fahasoavan'andriamanitra omena azy ka aka ny anjarany sasany aka ny anjarany sasany efa men'andriamanitra zao enao ndraiky tsy mahaky zany ianao eo miaraka amin'io andriamanitra tsisy andriamanitra mapahana zany tadidiko mihitsy koa fanaova raiky taminareo miaraka ny sakafo tamina parlementaire zay menadaza juliette tareniko lejivato dia sainay parlementaire miaraka tamin'ny flohany tamin'ny fotoanano dia zao teny tena mpanjakana allemande eo za zay rehetra eo amin'ny flohany antipirenena maro isan-karazany teo ny prime ministre présidentielasa zao teny leranga tsy sahazany Madagasikara fahantrano zao tsy fahantrana va amin'andriamanitra fahantrarareo io fa raha olona mivavaka tahaka anareo tahaka ny Malagasy raha olona miantoroka amin'andriamanitra tahaka ny Malagasy tsy fahantrana tsy programan'andriamanitra fahantrana programme olombelona asa tariavana zay rehetra fandraisany tsiraray avy taminay teo fa za lasa neritreritry raha tsy programan'andriamanitra io dia programanisa avako malama ary efa programanisa dia manomboka ny fidebahany tsirairay fandraisana andraikitry ny tsirairay zay matokatoko dia miala amin'ny ratsy fanahy miala amin'ny fitiavatena tahaka ny kiazy miala amin'ny fitiavam-bola tahaka ny kiazy miala amin'ny fijejejona amin'ny toetra ny kiazy akanjo indro miova ve mamadianao tamin'azy akanjo indro miova ve ho averenao any amin'ny akanjo indro miova ve mananenao maly anao anao ny dignité anao kiazy zay misy manao izay misy aminao findramonay avokany tonga dia mifarana teo avako malala toytovyany olo zay nantsona amin'nyamarity ka ivavaka sy hitany mitavaka miala amin'ny ratsy manao iaina ny antanitra kamelany eny ary alasitana
trodekony fa andriamanitra miandry ny filebatsy izanao rasa enao no rasa te manasitra izy te mamela izy te miasa izy aza faotany hafariavy matokobahanao atsay mitenanao manjiny sokafana toa zany rehetrany tanon'olom-piarahamoniny fa zanetrehitra amina azy tsy mba izaza tsy mba izaza ohatran'ilay ragamtofotentatolailems missionnaire le misy anakiraha tamy vokony teny so teno ty missionnaire anakiray inantena tena misy amy vaty makaratsy tsika le kile mikotra tsikile mankaratra le kapoky atao fokely le kapoka mala makely lalakely raha hitanao de zao raha tsy matoky anao de mitondra fidiana le mizarakely de lanjao masonao hitanao fa tsy raikinao zany fa latsaka zaty mandala zay raha tsy matoky anao fa nyakabiazany vato mangaratsy mivato poidy ve de réclam dia itiaky de hoy le tompotopotelo tena misy kristianina mangaratsy misy kristianina zao misy kristianina zao de fara mitsangana tompotelo manao hoe onika missionnaire tsy amave de tsorona misy injaranay vato ray mety eritreritry tsika le voanatin'zavatakso de raha anina mihitsy zany de raha anina mihitsy zany zao terilazan'andriamanitra indrina fa zavo manino zavy ekony zapiany zavo amona ditiany tsy afakomalana inaasa adydy tsara fa folona lazan'andriamanitra tamy dosodoma sy gomo de tsika ivavaka de tsika ivavaka hoan'ny firenena savanao tamin'herinandromany io tsika manareo tsika ivavaka angataka orana ivavaka manginy tsika tanatin'ny fiangonana zao angataka orana za misy mijery météo de olo anakiraha le météo fantatrareo tsy mijery météo fa manga belona fa mantelo jojo ny olona rikle tsy hoe satria teny zany sanatria reariara sanatria fampeny jesosy zany fa de teny manao hoe andriamanitra mivavaka zay fotsiny tsotsiny mo zany andriamanitra mivavaka da ho ary vavaka makintsika de mangatama tololetolo so de mbola tsy anjara tsy mety ataoko le matokany firenena nao nantsoinao hoe avy anao eloka andriamanitra ampianaro mba hayanompo anao de strano firenenay amin'ny anomana strano firenenay amin'ny tany strano firenenay amin'ny vanitrano noho ny filebaranao hoe vavaka makintsylala ary lalaka zao tombavaka izao ivavaka makina izy menatra anao zay andriamanitra menatra te tsy mahatoky fa andriamanitra velonao mahita ny fiainanay ary mamelona sy mikarakarana mamondrotra anay mampifaly anay eo anivon'ny fanantrana eto amin'ny tanyrazana sy eto amin'izao tontolo zao de tsapanay ny fitahinao tompo manafatra anay ny fantenanao hamantatra ny tenanay manolona ny maolombo antso anay ny antefany ny antsonao zay taominao hiasa fidebahana ny antefany ny antsonao zay taominao asa fanolona-tena zany ny antefany ny antsonao izay taominao hanjary asa famponza dreto zay fiangonana ankehitriny hoy aminao manao hoe raha ny olo zay nantsona amin'ny anarako no avy rehetra tena tompo zay tsy maintsy miena ianao tsy maintsy mitompo azaverenao ireare zay azaverenao izany zao zay raha kofy amin'ranao zay vita zao tontolo zao eo amin'ny fiainanay fa manananao zay zay manananao tsy maratra zay manananao tsy kivy zay manananao tsy menatra zay manananao sa zay manananao velona mampifahasoavana amarino ny teninao tompo fa ny fananana ianao
ery miasa manova manodidina lay mpianazay rehetra tena ao anatin'ny fanitry tena zay miasan'ny fiasam-pahasoavanao tompo manafatra anay anao ana fiainam-bavaka hitodika amin'ny hafa hitady ny tavanao amin'ny fahamarinana manafatra anay anao mba hiarana zao amin'ny asa ratsy zao tontolo zao amin'ny toetsaina zao tontolo zao tsy ho toetsaina mihitsy toetsaina ny fianinana sy ny fifalinana andriamanitra ndreto zay olona sy tekona manana didy manana draikitra mitondra izao fiangonana izao manapiana tompo tafioery raha hovavolobenao ny fiangonana amin'izay hitondranay olona sy tekona azy mba ho fantatry rehetra mitazana ny fiangonanao fa ato ianao ny mpanomponao tianao ny mpanomponao taona ny fiangonanao tsy hijery afa-tsy anao zay soanatiny fahafivapo jereo ary nytanylazanay jereo firenena amin'izao fotony avy ianao eloka amin'ny amin'izay sozanakao jereo tokatramona izay ray avy zay tonga eto fantatra fa eto ianao Jesosy dia jereo ny tokatrano Israely avy fa angiro tompo ary amarino fa tokatrano mananao aza velanao angany mireritsaina sy fahasalamana ny isa tokatrano eto ianao mivavaka eno mivavaka eto misaotra ny tompo tianay manatena fahavavaka afanao zay mbola revavaka nampianamony ianao hoe mamasina atao aleisiaponao etiatanotany meoleniana sazane aramelany aramelany sebeta tamina arasa mitotrana fatana fa manafany aminazy amafanjakana sinery ary voninahitra marasay toka fotoana manokatsy afaka manana mivavaka hoanana sy dekolzay fiakoa tsy ataoko hoe mpanompo itsony anareo fa ny mpanompo tsy mahala zay ataon'ny tompo fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria zay rereto tamindraiky nambarako taminareo tsy anareo no mifidy ahy fa izano mifidy anareo ka nanindra anareo mba handeha sy amo ary maharetany vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra ngatay nareo na inona maino raha mioko zay nantsona amin'ny anarako mavenety tena ka hivavaka sy hitady ny tavaka ary ara miratsy fanao dia iena mandanitra kamelaniny ary asitranaotany amen. Andiny faharoa vavaka ho an'ny fiaranasan'olona sy ny diakonina isiny ny firaisan-tsaina sy ny fifankatiava eo anivo zany fiaineketana ny olona sy ny diakonina. Andiny ny fahatelo vavaka ho amin'ny fiaranasan'mpitandrina ny olona sy ny diakonina ary fiangonana. Andiny ny fahaefatra vavaka ho an'ny firenena manoka indrindra ho an'olona izay antony Kristy tena tokoa nanaovantsika
Panamileci Eroma.
zanaka fanahy masono indreky izahay vavaka aminao ho an'ny fiaraha-masan'olona sy ny diakono mba hisiny ny fahaisan-tsay sy ny fifankatsiana anao miasa ary ny toetra entina manatanteraka ny asa fanontonanao efa nampahafantarinao tamin'ny fampianara nahatongaino ny apôstôly indrisy anefa tompo tsy hanananay firy izany toy izany kanefa ianao efa teny taminay hoe mangata dia omena ianareo dia manantona anao amin'ny fanetetena izany ary mangataka aminao tompo mba omeo fahaiza mandamina izany mandamina ny fotoana ahafahana manatrika ny fivoriana sy ny fiofanana rehetra ary mandray antsara amin'ny famangina sy izay asa rehetra ilana olona sy diakono mandamina ny asa ka hahay manavaka ny asa maika amin'ny asa afaka ny andro mandamina ny fitsinjarana ny asa ka tsy isy mpitototra noho ny hafa mangataka ko Andriamanitra mba homeo toetsaina mifanaraka ny sitraponao zahay ka ny tsirairay anao ny hafa ho mihoatra no ny tenany ho manay ny teny ho manady ny aina ary ho manay fiteza Jesosy mangataka aminao mba homeo toe-po tahaka ny anao ny olona sy ny diakono fo madio fo tsotra fo mahitsy ary ny toe-panahy Jesosy ataovy manahaka anao amiary amy mpanahy ny fahendrena ny fandeferana ary indrindra ny faneketena Andriamanitra obrainay anao hamanapana ary izahay koa miaiky fa be ny faharemenay koa mandahataka ny fanahinao masina ampianatra sy anefianay ary amoly sy hitroly ireo toetra tsara ireo anatinay mba hampaharitra ny fiarany asan'olona sy ny diakono isino ny firaisan-tsaina sy ny fifankatsiavana dia mampahereza ny olona sy ny diakono Jesosy ary ataovy mahita fifaliana sy mahatsiaro fahasambarana amin'ny fahatanterahana ny asa fanompoana izao amin'ny anaranao Jesosy ho an'ny fiangonana ho anaovana izao tombavaka izao dia misaotra tompo amin'ny valimavaka orenao anay atolotay anao Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina misaotra midery ny voninahitra izay anao an-trano taloha anao ankehitriny ary mbola manao moandratsy amen Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy-masina ianao no miantso ireo mpanompo manan-danja fanompoana eto anivon'ny fiangonanao nifidy sy nanendranay ho mpiara-miaina aminay ianao aminao ianao indrendrety izahay satria tsy miasa ihany tompo no niantsonao anay fa miara-miaina aloha ihany koa ampianary izay amara-dianao miaino ny teninao ary izotra amin'ny lalana efa nosedrainao notolonanao mpitandrina izahay mba ampahenanay amin'izany maro sy nampitovinao aza ny toetra takinao aminy sy aminay mba anehoanao fa ilainao ny arahanay misaraha amin'izay rehetra tanterahinay nekenay olona sy diakono teo anatrianao tompo
miara iasa aminy kanefa sady tsy hainay zany no tsy tanteraka izay ao zany tsy atakaranay tsitraponao no ezaka avy aminay andriamanitra ko miasa mahery tsy ambonay mba aizanay makatomanao atomombana ny asa mamasina izay nakininao aminay izahay olona sy lekona no voatendrinao iana asa mitandrina amin'ny fiandrasana ny ondrinao tahio izahay ary ampaherezo amin'ny fanetrehanao sy ny fitiavanao tario ivavaka ho azy mandrakario izahay nomeo anay koa ny iara iasa aminy araky ny sitraponao fa tsy araky ny feritreretanay aoka ampamirapilatinao amin'ny fiarahanay miasa ny voninahitra ao mba tonga olona maro ibebaka marana tokoa ka handray famelan-keloka feno sy fiainana ary koa mba ahitanay fifaliana sy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hanotompo sy mpamozy tokana amin'ny fiainanay no angatana izany Andriamanitra anay efo eo ny fafakay. Amen. Andriamanitra raitsotoa mpahazo zao rehetra zao mame tomponandro fahavelomana ho anay iverera sy mankalaza ary mame fotahatra ho zany misaotra tompo fa nataonao isan'ny meonantsonao amin'ny famonjeny zahay avo zarainao fanomeza-pahasoavana samihafa anatanteranay ny fanompona eto firenenay maniraka anay anao Jesosy manao hoe mandiany anareo dia atao fitiamako ny firenena rehetra manao bakisasy sady mampianatra azy tandrina zay rehetra navitiko anareo indrisy anefa tompo tao tsy mbola atao miteraka izany tao minera ratsy ny fiarahamonina eto ny firenenay tao tsy misy ny fahalim-parena tao mitombo ny mitombo toratena tao miamahantra ary maro no matsimatsy aminao Andriamanitra da dia amin'ny andro alahady azy efanao Jesosy mametoky anay hoe izao mombanareo manakarivo ambara-pahatonga amin'ny fahatapera zao tontolo zao misaotranao zahay fanomeza toko feno fampaherezana anay zany to tafioe amin'ny fahasoavanao zahay ary tario amin'ny fanamasina mba ho mpanaraty mankatoko sy manotoky anao Jesosy ka mahay mijoro vavopena ampasahia sy manambara mikely ary miasa ampaompiaza eo amin'ny mpiarabelona aminay ahatoka anay malagasy andeha anaraka anao Jesosy Kristy amin'ny fitiavana amin'ny fahamarina amin'ny fahamasina eo amin'ny fiainanay sao nomeo anay tompo na ny fahasoavanao ampy na ny fanatrehanao hitantanana ny fahasahiranana sy ny fahakiviana rehetra ary ireo tsy manokoany vata io zahay ary anampy azy ireo na amin'ny fanaovana ny asa na amin'ny fanomeza izay fotay ho anazy ireo ho ireo tontolo anay ho feno fahendrena ny vahoaka olombano dia anjakatrany ho ny firenenay ny firaisakiny ny fahandim-palemy ary ny fahasapahana ao amin'ny sosy ny tsara araka ny sitraponao eo tanteraka tompo fa ianao Jesosy Kristy no Andriamanitray
dia anarako masino mitikilay ho apikalay sy ho famonjena ny firenenay ka hifariny fonay fa sambaka ny firenena zay manana no Andriamanitra ray zanaka faramasina amin'ny anarana Jesosy Kristy tomponay ho ankatanay tsara vavaka izany isaotra tokoa. Amen. Mana dia langsung memang kami karena Mario dia sendiri apa kornanya tambah nomor nanti dia kalau kita siap betul ni file ni full kalau lu bersama orang yang saya dia pun jadi susah jauh ada mereka sama fikiran yang lu mesti kornasi.
tsodrano tolondona ho anao amin'ny anarany jesosy Kristy tomponay mifidy sy ny antso hotahiny ianao an-tanàna ary hotahiny ianao any an-tsana hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao hotahina ny arinao sy ny fifanaovamofonao hotahina ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoka atoto Jehovah ho resy eo anolonao ny fahavalonao izay mitsangana iady aminao handidy ny fitahinao Jehovah fahasoava Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra iray ny firaisana fanamasina ho aminao ivavaka mandrena eo mpitsorona ihany ianao isotrano Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.